eny ary mpiaino ajaina fa andray ny vahiny avy hatrany isika amin'izao atoandro izao any vahiny horaisitsika amin'ity atoandro ity ry mpiaino ajaina dia nisy olombavambahoaka avy amin'ny Mapara zay voafidy tany Mahanoro tany dia tsy izany fa nisy olombavambahoaka Irma tonga dia ataontsika hoe Irma satria izay no mahazatra ny olona rehetra eo anatrehan'ny fanononana ny anaran'ity solombavambahoaka ity dia solombavambahoaka Irma ka dia manolotra ny arabanao raha matoa solombavambahoaka tonga soa eto amin'ny fandaharana Okazava elaela izay tsy nahitananao izay elaela ihany koa tsy nahenona ny feonao teto amin'ity fandaharana Okazava ity ka mbaliana ny mpiaino amin'izao fahatongavanao eto amin'ny fandaharana Okazava izao. Miarahaba ny vahoaka malagasy tsy vaky volo miondrika ambany dia ambany ny tenanay namana Patrika ary miarahabanao koa nampivahinanay androany eto amin'ny fandaharana Okazava. Eny tompoko eo anatrehan'izay indrindra dia fantatra fa manao ny asa sosialy ianareo ary efa ahafantarana ny Mapara ihany koa moa izay ahafantarana ihany koa filohan'ny Mapara izay misehatra foana an'izay asa sosialy izay fa fanontaniana tompoko hoe misy kajikajy politika tianareo atao ve sa misy fitsinjovana zavatra hafa ao anatrehan'ny fanaovana izay asa sosialy izay? Sanatria dia sanatria tena lavitra anay zany manao kajikajy zany fa araky ny targetra ny Mapara moa fa ny fitiavana no lehibe indrindra dia aseho ampitiavana ary amin'ny sarotra koa no ahafantarana ny tena namany tanatin'ny sarotra ireny havana ireny tratra ny aitrano namana Patrika dia rary ny sitsiny ary amin'ny mampanompo vavy ny firenenan'ny tenanay amin'ny mahasolombavambahoaka olomboafidy satria araky ny voalazako foana dia hoe patronay olomboafidy ny vahoaka dia rary ny sitsiny zany raha tonga tany mba nitondra anjara biriky kely ampanetretena no sady koa nankahery an'ireny na havana ireny. Tsiratra ihany raha matoa solombavambahoaka hoe ny Mapara rehetra ve nandehananao ny asa sosialy sa le misy koa manko amin'izao le hoe Mapara 2, 3 tsy fantatra intsony mba azo amafisina kely hoe iza le Mapara nanao an'ilay izy hoe tompoko? Indray zany no tsy fantatro namana Patrika fa hatreto aloha dia ny raha ny filo Andrinirina Rajoelina ny tenanay miaraky ny voalazany tamin'ny raha mbola teo amin'ny fitondrana izy dia hoe eo anilanareo mandrakariva ry vahoaka malagasy dia rehefa nitantarainay azy ny zavananjo an'ireo havana tratran'ny voina ireo dia tsy nisalasala izy tampitiavana nalahelo naniraka ny tenanay nanotrona sy nankahery ary nitondra ny anjara biriky kely avy ety aminay avy amin'ny filo Andrinirina Rajoelina. Tseritreritra tompoko miteny resaka 4-4 ihany ianao 4-4 ve tena lahara-pahamehana tokoa aminareo solombavambahoaka amin'izao situation misy atsika eto Madagasikara zao sa hoe antahanta fotsiny ihany sa ahoana no asa? Nena moa zany ny tena ifotorako amin'ny asa rehetra sahaniko aloha dia ny ao ambony Andriamanitra izy no manome fofinaina izy no manome fahasalamana ka amiko zany rehefa matoky azy dia mahita vahaolana foana izy amin'ny rehetrarehetra izay katsaina atao ka ny lahara-pamenana araky ny voalazanao na tsy lahara-pamenana dia amiko zany dia hoe izay mahasoa ny vahoaka ihany no hitako tena lahara-pamenana. Meo fankely hoe namana Tsitoaina. Mbola mitoy ihany raha matoa solombavambahoaka ny atao hoe resadresaka sy dinidinika antsika amin'ny mpiaino eto amin'ity fandaharana Okazava ity. Solombavambahoaka Irma moa zany no vahintsika eto amin'ny fandaharana Okazava amin'izao atoandro izao ry mpiaino ajaina. Izy dia solombavambahoaka voafidy tany Mahanoro vao mivondrona Mapara ela tokoa no tsy nahitana azy fa dia izao izy tonga eto fa fanontaniana tompoko betsaka ny zavatra mifamaofao ary anisan'ny voizina nandritra ny fotoana maro ny resaka hoe fampihavanam-pirenena. Aminao tompoko amin'ny mahasolombavambahoakanao manana ve anao hevitra manokana ny hoe ahoana ny tokony hitondrana nyity resaka fampihavanam-pirenena ity? Zavatra efa niaina ny vahoaka malagasy io namana Mamy Patrika niaina ny vahoaka malagasy tamin'ny fahataolo satria raha antsika malala fa anatin'ny soatoavina malagasy any ny resaka fihavanany
Izany hoe tsy zavatra vaovao amintsika. Ary izay mahatonga ny hoe fatidra, mpiziva, sy ny sisa. Satria anatin'ny resaka fihavanana. Ka amiko zany raha zavatra efa niainana zany dia azo atao tsara ny amerenana anazy. Fa ny olana kely ange namana mamy Patrika dia ity-tsika gasy tsy miady fa kobayan-kelika ihany. Zany hoe lasa gasy mody miavana zany, fa tsy ohatran'ny vahiny hoe vazaha mody miady nefa mifankatia, fa ny antsika indray mody miavana nefa kobayan-kelika foana. Zay zany no mampalahelo kely. Ka raha ohatra ka hoe afaka hiverenana ny fotom-pisainana avy any fotony dia azo atao tsara ny mamerina an'io. Zay fiverenana ifotony zay raha ny azonao. Ny fanomezan-danja ireny olon-kendry, olobe eny amin'ny fiarahamonina reny zany no hitako lalana azo amerenana ny fihavanana amin'ny laoniny. Satria raha tsika mahalala fa rehefa misy ny fifanolonana eny amin'ny aina aman-jery amin'ireny zanatsika ireny dia ny olobe ny fiarahamonina ihany, ny olon-dehibe ny amin'ny fiarahamonina isam-pokony ihany no mahalamina an'ireny. Ohatra farany teo zao tena nampalahelo tany any amin'ny faritanin'ny Tomasina, tamin'ny universitény Tomasina, dia nisy adin'ny mpianatra dia ny tangalamena tany ny lonaky sy ny sisa zany no nandamina zay vao tafavoaka le raha. Ka amiko zany raha iroso tokoa amin'izay resaka fampihavanana zay tsika dia tokony omentsika lanja zany ireny tangalamena, vavanjaka, lonaky, ampanjaka, sojabe, mpitan-kazomanga ireny dia miverina ho azy ny fotom-pisainana malagasy. Raha ny fahitako azy sady koa isika ny namana mamy Patrika matoa nataon'Andriamanitra ho nosy dia misy antony zany tokony hifankatia araka ny tarigetrany maparamo fa ny fitiavana no lehibe indrindra. Aokazava tsara, tena be fitiavana zany. Raha matosony mavambahoaka fantaniana iray melohan'ny rehetra ny hoe azonao valiana tompoko, azonao tsy valiana tsy maninona, fa dia malaza nareo mapara, fa dia hoe mpanonga-panjakana asa manao ahoana tompoko zay. Araka ny voalazako anao teo hoe fa ny fitiavana no lehibe indrindra. Olona be fitiavana zany angamba tena lavitra ny olona be fitiavana ny ara-tsim-panahy sy ny lonilony sy ny sisa. Ka ny zava-nisy teto amin'ny firenena iarahantsika mahalala namana mamy Patrika ny lasa tsy mba fanadino fa tamin'ny 17 ny volana Marsa 2024 dia fametraha-pialahana mazava be no nataony ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana, ary raha ny tokony ho izy dia tokony tolorany ho an'ny filohan-doha olona tamin'izany ny tokony izay no nandimby-toerana azy raha araka ny lalam-panorenana ny 3e République. Kanefa ny zava-nisy moa zany dia natolony ho an'ny lehibe ny tafika. Dia ny lehibe ny tafika indray zany avy eo no nanolotra fahefana any filoha Andrinirina Rajoelina no ny napitary tolona anazy tamin'izay. Zay zany ny zava-nisy. Ka dikany zany tsisy fanonganam-panjakana mihitsy tamin'izay fa fametraha-pialana ary passation de pouvoir. Dia avy eo rehefa azony natolotra ho an'ny filoha Andrinirina Rajoelina le fitondrana dia mbola no amasin'ny HCC tamin'izay fotoana teny mahamasina ny investiture. Lavitra n'le tamin'ny 2002 autoproclamation févroary 2024 sy autoproclamation fanondroany mois de juin 2002. Nefa tamin'izany mbola tsy tapitra akory ny fifandaminana tamin'ny Dakar 1 sy Dakar 2. Voilà, dia tonga fa izy zany tamin'izay tonga dia tsy nanaika fa tonga dia nanondro tena. Fa ny filoha Rajoelina indray amin'ny olony fitiavana azy mahatonga ny azy miteny ny tarigetra aminay mapara hoe fa ny fitiavana lehibe indrindra dia notolorana fahefana izy dia
nraisiny ampanetretena ary tonga amin'ny teniny ray aman-dreny ajaina tompoky raha tsy mandrava hoe tsy miamboa tiky no général ngamba tsy général fa plus que ça mihitsy ara ny olona nanome pouvoir nanome transférer pouvoir taminy de izy moa zany amin'ny homme d'état anazy olony fitiavana azy sy ny olony fitiavam-pirenena zany io resako dia rehefa tonga koa ny tokony amin'ny tany service ny tamin'ny firenena tamin'ny 13 raha ny teny ny fianakaviam-be iraisam-pirenena hoe tokony tsy milatsaka ianareo ho tombotsoa ambonin'ny firenena dia ny ekeny am-pitiavana ihany koa tena ny ekeny am-pitiavana ary ny raha tsika mahita ny faefatra amin'ny folo ny volana 2014 faefatra amin'ny folo sy 4 arivo teo fa nanao passation madio sy mangarahara teny avoloha izy zay zany ny olona ny atao hoe homme d'état zany hoe tsy mibody toerana ary tsy manana eritreritra fa zay hoe tombotsoa ambonin'ny firenena ka tsy hitako hoe izy amin'izay zany ho atsika vahoaka miaino izy amin'izay zany no miresaka fanonganam-panjakana eo au contraire ara olona tsy mitomany an'izany fa ny vahoaka kosa ho anay izay mandeha mitourné eny namana mamy Patrika dia mikaikaika ny vahoaka hoe aiza président Andry Nirina Rajoelina satria tamin'ny fotoan'androny na dia tsisy ara ny raha malala ny fanampiana avy any ivelany dia mba nisy zavatra vita lamériny Tamatavy nenay moa avy any Tamatavy dia izay ny zavatra hitanay ny lalana moron-dranomasina ny bazary be nay vita ny hôpitaly Manarapenitra ny lalana RN5 nisy fanamboarana zay potika noho ny vokatra be da be any aminay ny gymnasenay moa zany atreto aloha zany dia efa 90% stadium Barika Dimy 90% vita fa 10% sisa tavela betsaka be zany ny zavatra nataony tamin'ny hoe tena ampitiavana ny eto Antananarivo renivohitra moa dia raha mahita io Coliseum lapan'ny tanàna betsaka ny mpitondra ny fandimby teto nahazo fanampiana avy any ivelany fa tsisy navitan'io lapan'ny tanàna io nefa efa potika tamin'ny 1972 io fa ny raha antsika nijery teo fa izy rehefa nitondra teo dia zay le fitiava-tanin-drazana hoe taniko ty tanin-drazako ty mahatsiaro zanak gasikara dia manao zay ho afany zany zay zany ny zava-nisy ka raha izay zavatra teneninao zay aloha zany dia tena lavitra an'izay zay aty amivondrona Mapara namana mamy Patrika sako ny milazan'izany ary raha antsika malala koa fa rehefa tonga teto ny filoha Marc Ravalomanana tamin'ny 2014 dia ny zavatra nataony voalohany dia namory ny Pombazy teny Faravohitra dia nisy zavatra nyteneny ny teny anjarantsika zay miaino sy mahara-baovao na fantatra tsara inona le zavatra nyteneniny hoe tsy mahandry je sais pas zay le izy fa filoha Rajoelina mbola tsara ny teny ninona fa au contraire manginy izy tsy miteny izy dia moa hoe raha sanatria tsy miteny ny olona dia zay no anararotana hitenenana ny zatsy na zaroa azy non tsy kanefa ho anay moa zany namana mamy Patrika zahay olona ambony moral foana zay ary fantatray ny zavatra ataonay ary Andriamanitra ny tampony lokony mijery foana mahafantatra hoe izany manao izany tsy manao izany sy ny sisa dia ankininay amin'Andriamanitra ny rehetrarehetra ataonay ary nisy koa ny fomba fitenenana hoe zay mangina volamena ary nasoketaina ohatrany eona raha io olona io dia misy koa le fomba fitenenana hoe volamena latsaka ambovoka io vao may mamiratra zay zany ny zavatra hitanay fa ny zavatra misy aloha zany dia ny vahoaka dia tena mangetaheta ny fiverenana
Isorana betsaka ianao ramatosony mbavambahoaka mitondra an'izay fanazavana rehetra sy ny faneo-kevitra samihafa teto izay. Marina fa ny tantara tokoa tsy maty a, misy porofo daholo ny zavatra nisy rehetra ary nisy tamin'ny ianao manjery, ny tahiry-peo, ny tahiry-tsary, afaka manaporofo ny zava-misy a teto amin'ny tany sy ny firenena teo anatreha amin'ny fizotran'ny toe-javatra rehetra ohatran'izay. Fa ngamba inona tompoko ny teny a amarananao sy apetraka ao amin'ny mpiainontsika amin'izao fivahiniananao eto amin'ny fandarana okazava izao tompoko? Ny anahy ngamba dia fankahirezana ny vahoaka malagasy hijoro hatrany amin'ny fijerenan'ny marina, hijoro amin'ny marina hatrany ary iangaviako an-tanandroa koa isika vahoaka malagasy mba tsy hanao lasa fanadino, izany hoe tsy izay zavatra resahana androany satria araka ny voalaza ny izahay mpanao politika zany dia mahay miresaka daholy, fa aokantsika zany mba ahay tsara fa tsy miangatra ary mino hafa ny fanahy masina ny hirotsaka amin'ny tokantranontsika tsirairay hafa. Mankasitraka tompoko dia manao veloma tsy hisaraka ho amin'ny vahoaka malagasy indrindra fa ny mpiaino ny aokazava eto amin'ny fandarana viva. Misaotra tompoko.